Manolotra ny arahaba ho mba hampiraritsoa atsika tsirairay indray tratro izao fotoana izao. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny mofinaina dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izay, satria ianao ilay Andriamanitra lehibe, tompon'izao rehetra izao ka mendrika ho teraina indrindra. Mankasitraka sy misaotra anao izay no ireo fitahiana sy isilany izay atobako eo amin'ny fiainanay. Mahatsapa nefa izay fa mpanota tsy mendrika eo anatrianao, ko mangataka izay mba mindrano fo sy hamelanao ny heloka rehetra. Mba tsy hisy hevitra ampisaraka anay aminao, fa mba hoenonao izay vavaka sandratray harovalianao araka ny sitraponao. Ankehitriny izay dia anatra ny tenao amin'ny alalan'ny mofinaina, mangataka ny fananao masina nazava ny sainay, ahafanay matakatra sy mandray tsara ny hafatra izay tianao ampitaina, ka mba tsy handalo fotsiny an'izany fa mba hisy vokany eo amin'ny fiainam-panahinay. Izany vavaka izany no angatako sy tononoko noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fiambinana maraina antsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe mpanafaka ny nantenaina. Toko sy andinin'ny fototra izay hita ao amin'ny Salamo 4:30 manao hoe maro ny fahorian'ny marina nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Hafa mihitsy ny nanapoizan'ny sarambabem-bahoaka ny fomba fiasan'izany atao hoe Mesia. Hany ka raha vao nanomboka ny asany tetỳ an-tany ny mpamonjy dia nolaviny. Difotry ny lovan-tsofina sy ny fombafomba ivelany fanaty hivavaka, ary mpiavonavina sy mpimatimaty amin'izao fiainana izao no nitana sy nanazava ny boky faminaniana. Nanantena mpanafaka ny Jiosy, kanefa tsy mpamonjy hanafaka azy amin'ny fahotany fa andrin-dehibe hanitsakitsaka ny firenena hafa rehetra eo ambany tongony. Niezaka hijaona mpanao batisa, nentany hery nananan'ireo mpaminany fahiny hiantso azy ao amin'ny fibebana kanefa foana ihany izany. Tsy nahoan'ny olona akory ilay teny teo anilan'ny Jordana nilaza ny Kristy ho zanak'ondrin'Andriamanitra, hanafaka ny fahotany izao tontolo izao. Niezaka koa Andriamanitra hitarika ny sain'izy ireo handinika ny faminanian'i Isaia manambara ny ijalian'ny mpamonjy, kanefa tsy nety niaino izy. Raha izay mantsy no mba nanaiky amboary ny fahasoavana ireo mpitarika tamin'ny Israely, dia notendren'i Jesosy solon-tenany teo amin'ny olona izy. Tany Jodia no nitoriany voalohan'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra ka niantsony voalohany mpanota hibebaka. Nasehon'i Kristy aza fon'izy nandroaka ireo mpandoto tempolo tany Jerosalema fa izy no Mesia, dia ilay tonga hanadio ny fanahy ho afaka amin'ny alotom-pahotana ka hahatonga ny olona ho tempolo masina ho an'i Jehova. Kanefa no heverin'ireo Jiosy ho fietrena ambany loatra ny mandray ity mpampianatra tambanivohitra avy any Nazareta ity. Ka noho ny verina fanondroany tany Jerosalema indray Jesosy dia nampangaina teo anatrehan'ny Sinedriona ka saika maty teo mihitsy raha tsy nitahotra ireo manam-pahefana ny vahoaka. Dia niala tany Jodia izy ka niditra hanohy ny asany tany Galilea. Nitohy volana vitsivitsy ny asany tao vao nambarany ity toriteny teo tamin'ny tendrombohitra ity. Na dia nanaitaitra ny sain'ny atokon'olona rehetra aza ilay hafatra notoriany hatraizatraiza hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, dia vao maika nampiroborobo ny firetry ny filay fanantenana diso tao amin'ny vahoaka izany. Ny ely hatrany ivelan'ny Palestina ny lazany ka samy nanompo azy ho ilay mpanafaka nantenaina ny vahoaka rehetra. Amen. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindro, misaotra noho ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Mangataka anao izay mba hampitoetra ny fananao masina atao anatinay,
Mahatonga anay anaiky anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanay manokana, ka azonay ny fahazavana ary anaparitaka izany ihany koa amin'ireo avy izay mbola ao anatin'ny aizina. Mangataka anao ihany koa izay mba hitahinao ny tontolo andronay, ny tontolo andron'ny mpiaino izao fandaharana izao, ka mba ho feno ny fitahinao, ny fahasoavanao, hahita fifaliana mandrakariva eo amin'ny fiarahana aminao. Dia izany vavaka izany no angatahako sy tononoko noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Savior.